Manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'izao alina izao ny Gabriel Andriamitantso mpanao gazety avy amin'ny Feon'ny Demokrasia miarabanao ary tonga soa eto anatin'ny fampalalam-baovao tompoko. Miaraba tompoko dia miaraba ireo mpiaino rehetra na anabaka na manatrika na isika rehetra ny tokantrano any. Ety am-piandohana aloha dia andao ampahafantaritsika ny mpijery ny tokantrano hoe inona marina moa le hoe presse Feon'ny Demokrasia. Ny Feon'ny Demokrasia dia gazety anabaka na presse en ligne ny izy amin'ny teny frantsay. Ny gazety anabaka dia ny mahazatra antsika hatramin'izay dia ny antsoina hoe hainao manjery. Ny hainao manjery dia ny mahita mihainotsika ohatra ny télé zao dia haino, dia ny mijery dia hainao mihaino anaty télé, mijery eo amin'ny télé zany, dia ny haino indray amin'ny radio manana azy. Ary ny mamaky dia amin'ny gazety hitantsika amin'ny écrit zany. Fa ankehitriny tsika efa tafiditra ao anatin'le haino vaky jery. Zany hoe ny haino vaky jery sady mihaino ianao ny mamaky no mijery, dia ny anabaka rery no manana an'izay. Zay amin'izao satria ao anaty internet ianao ao anatin'ny internet dia mahita mamaky publication, mijery vidéo ary mihaino ny son anatiny. Zany hoe ny haino vaky jery zany dia voafehany ao anaty internet zay. Inona moa zany zavatra amitaina ao anatin'io site web io? Ny site web Feon'ny Demokrasia dia site web anankiray milaza ny vaovao mpitrangany amin'ny fiarahamonina izay miseho eto Madagasikara. Amin'ny teny gasy ranoray izy io. Hita ao anatin'io ny vaovao mahakasika ny fiarahamonina, vaovao mahakasika ny fanatanjahantena, vaovao mahakasika ny fahasalamana, vaovao izay rehetra vaovao miseho any amin'ny fiarahamonina dia hitantsika ao anatin'io Feon'ny Demokrasia io. Inona moa zany mahasamihafa ny ataoko hoe ny presse en ligne sy ny facebooker? Betsaka hoe tsy mametraka an'izay fanontaniana zay hoe inona mahasamihafa ny facebooker sy ny presse en ligne. Ny facebooker aloha zany dia olona tsy nianatra ino zany ho mpanao gazety mihitsy, tsy mpanao gazety mihitsy ny facebooker fa ama facebooker zay. Fa ny presse en ligne dia mpanao gazety maty ihany no mitantana azy. Manana ilay hoe manana ilay vaovao azo amarinina ary voamarina. Zany hoe isika mpanao gazety zany dia manana an'izay fahaiza manao izay, dia izay no mampiavaka ny vaovao avoakantsika amin'ireo facebooker. Oviana moa zany no sokatra io site web ny presse Feon'ny Demokrasia io? Ny Feon'ny Demokrasia dia efa nisokatra tamin'ny volana oktobra tamin'ny fotoan'androny dia efa nahazo ny fankatoavana rehetra eto amin'ny tanin'ny Repoblika Malagasy. Fa maninona tsy maintsy natao hoe Feon'ny Demokrasia ny anaran'le site? Sora betsaka zava matetika isaky misy fandarana ataonay na miresaka amin'olona dia izay foana nataony olona nanontaniany olona fa maninona natsoina hoe demokrasia, Feon'ny Demokrasia. Raha vao miteny mantsy hoe Feon'ny Demokrasia, raha vao miteny hoe demokrasia dia nitongilana ny ampanohatra avy hatrany tenen'ny olona, resaka raharaham-pirenena avy hatrany ny eo an-tsain'ny olona hoe zany demokrasia zany dia ireo mpanohitra ny fitondrana no miantsoantsana zany, kanefa tsy dia tena zay loatra. Tsy dia tena zay loatra fa ny demokrasia dia miseho amin'ny fiainana andavanandro, na any am-piangonana io, na any amin'ny fikambanana io, na ao an-tokantrano io dia misy foana ny demokrasia. Ataoko angamba fa ao amin'ny zatsy miaramila fa any amin'ny tafika angamba ny tsisy demokrasia. Ny antony ohatrany hoe baiko ny tanterahana any, fa eny fa na dia Andriamanitra aza dia mampiasa ny demokrasia io. Any amin'ny soratra masina no teny hoe tsy manatanteraka zavatra Andriamanitra raha tsy efa niresaka tampampanompony. Zany hoe ny demokrasia zany teny iarana. Ny teny iarana zao na fa atsika miresaka eto ohatr'izao dia misy demokrasia zany eto. Ny tena izy dia ny antony naovana le Feon'ny Demokrasia zany dia hitaterana ny zavatra teneniny any amin'ny fiarahamonina ho hitan'ny vahoaka rehetra manerana Madagasikara, izay trangam-piarahamonina. Zany hoe zay feon'ny vahoaka, hitaterana ny feon'ny vahoaka zany, fa kosany ao anatin'ny fifanajana sy ny fifanajana ny mamalagasy.
Ianao anisan'ny hoe mpikambana ao anatin'ny olafitry ny mpanao gazety raha tsy diso fa ny Gabriel mety manao ahoana ny fomba fijirinao an'ireny hoe fanavahana ny presse en ligne anatina resaka ohatra hoe conférence de presse na ohatran'izany ireny milazain'ny olona fa hoe amin'ny teny azoko ny marina mihitsy izany fanontaniana zany Mikaela za dia anisan'ny mpikambanao amin'ny bureau kabinetra ny OGM eto Madagasikara, anisan'ny web admin, zany hoe mitantana ny site web ny tranokala ahitana ny OGM manavaka ny hoe ny presse en ligne amin'ireo tsy mpanao gazety moa zany voalohany fananana le carte presse, zany hoe mpanao gazety maty ihany izy matombontondra zay carte presse zay dia tokony mitovy zo na ligne io na télé io na radio dia tokony mitovy zo amin'ny rehetra ny presse en ligne. Somary mamara-panana ihany ny Gabriel eto raha ny teny fanentanana ho an'ireo olona dia hitsidika an'izay hoe site web ny Feon'ny Demokrasia zay. Ia, ny site web ny Feon'ny Demokrasia ny gazety anabaka Feon'ny Demokrasia dia misokatra ho an'ny rehetra, misokatra amin'ny ho an'ny akolafikery rehetra, misokatra ho amin'ny fiangonana rehetra amin'ny fiara-miasa, misokatra amin'ny rehetra ny manavaka anazy dia fananany an'ireo mpanao gazety rehetra ao anatin'ny faritra 420 izay membre ny OGM avokoa ireo olona ireo mpanao gazety ampiasana ireo mpanao gazety matianina ao anatin'ny faritra 320 dia ny tampamarana zany dia manaroatra kely hoe ho atsika izay anokatra gazety en ligne dia manatona ao amin'ny braon OGM ao Amboda dia azo fanazavana feno isika mahakasika an'izay. Ankasitrahany ianao Gabriel ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao tamin'ny ity alina ity. Mankasitraka antsika dia mandram-peona indray.